Mirabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peon'ny Alliance 92 ity. Tony mazatra manambahiny ny fandarantsika amin'izao atoandro izao ny ministra teo aloha imbiky anakile mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony ho an'ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ary akoatr'izay mpampianatra ihany koa etsy amin'ny NMG tsara lalàna ny tenany miarabanao andriamatoa imbika anakile. Miarabanareo ato amin'ny radio Alliance 92 FM ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ambarao. Ohatsika ny resadresaka andriamatoa imbika anakile ity resaka fitsaram-bahoaka ity. Inona ny tena fototry ny olana dia inona ny tokony hoe andraikitra ho raisy ny fanjakana manoloana azy io? Tiako aloha ny manamarika kely fa araka ny volazanao teo moa zany dia hoe mpikambana ao amin'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie de l'état de droit ny tenako. Ny tena marina aloha amin'izao fotoana izao mbola tsy mpikambanao efa voafidy avy tamin'ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme fa mbola tsy nivoaka ny décret ny président de la république manendry ny mpikambanao ka tiako ihany manao zay fanamarina zay aloha. Raha ny mikasika ny fitsaram-bahoaka no resahana io moa zavatra efa malaza be mihitsy amin'izao fotoana izao ary mampalahelo fa ohatran'ny mianaka mahazo laka ihany zany ny fitsaram-bahoaka. Za tsy hanao resaka hoe théorique korito avy hatrany zany tena zava-misy marina no resahantsika zany sy ny hoe ozoanao hoe ina moa no anjaran'ny fanjakana, inona ny tokony vahaolana zany ny amin'ny fitsaram-bahoaka io. Raha efa natao ny fanadiadina zany amin'ny lafiny maro dia misy fisehoany anankiroa io fitsaram-bahoaka io. Ny lafiny anankiray dia tranga amin'ny fatezerana olona maromaro na maro eo amin'ny laon'ny fisian'ny eloka bevava na misy fandikan-dalàna ataon'ny olona vitsivitsy ka viatrany dia tonga dia mieritreritra hoe tonga dia tsy maintsy mamalibotana. Fitsaram-bahoaka moa resahana azy satria raha ivera zany fitsarana zany moa tokony misy hoe misy ampitsopitso aloha no arahana, misy procédure arahana, misy lalàna arahana fa le ataontsika hoe le tranga voalohany resahako teo zany hoe misy vondron'olona na fokon'olona maromaro na vitsivitsy avy hatrany tonga dia mamalibotana ny raha fa misy ny olona mpanao ratsy io moa tsy dia tena misy fotoana eritreretina matetika avy hatrany tonga dia valibotana fa indraindray ihany koa misy ihany koa zany taona zay isiny ny fandinihana na zany na tsy zany io zany anisan'ny mahatonga io fitsaram-bahoaka io zany noho ny fieveran'ilay vondron'olona maromaro na fokon'olona zay miatrika ny zava-misy eo fa ity fandikan-dalàna ity eloka bevava zay atao tia dia tsy ho isy akory ny fanamborana na fametrahana ny amponja na fitsarana araka ny tokony ho izy zay proportionnel amin'ny zay gravité n'ilay zavatra zay miseho ka zay mahatonga azy avy hatrany hoe satria ny fanjakana efa tsy hanao zay tokony ho ataony ihany aleo avy hatrany zay vahoaka tonga dia mitsara dia mba ho avy hatrany na mba ho tsapan'ny mpanao ratsy fa dia tena tsy vitavita foana zany raha tsy nataony na zany mba tsy ho isy tsony ny famerenana ny heloka zay mitranga. Zay zany ihany fomba fisehoany ny fitsaram-bahoaka amin'ny lafiny anankiray. Fa amin'ny lafiny anankiroa dia amin'ny alalan'ny fanatanterahana, pitsarana noho ny fampiarana ny dina. Io zany misy dina zay fantatsika tsara fa ny voalaza ny lalàna 2001-004 tamin'ny 25 octobre 2001 mikasika ny dina zany dia tsy maintsy tokony misy homologation zany hoe tsy maintsy ekeny ny fitsarana ny dina anankiray zay vo azo ampiarana kanefa misy dina vitsivitsy zay tsy nahazo homologation na fanekeny ny fitsarana tsy nangatahana akory ary zany takan'izany dinany menavozo any amin'ny farifangana na ny dina koa ary amin'ny vangendrano na koa dina ny ary amin'ny zafisoro. Ireo dinareo dia misy peine de mort na misy fanamelohana ho faty amin'ny fandikan-dalàna sasasasany takany hoe famonoan'olona alitra vakitrano alitra tolapaty na zay ataon'ireo hoe mosavy ny am'ireo zany presque mitovitovy daholo zany voalazan'ireo dinareo
dia ny tagnilo zany lazaiko to adina ny tagnilo arivankedrano adina ny menavozo atia farafangana na dina ny ny zavosoro ny anakiray koa ny ary amin'ny misy ary amin'ny zéro fort carno ary koa zany dia io avy atrany de voalaza fa de hoe tsy maintsy vonona ny olona zay navita heloka araka ireo zay tantaraiko reo io koa zany azo verina hoe fitsaram-bahoaka io ary tiako ny manazava fa maro mietrehitra hoe ireo dina zay misy fanamelona ho faty reo everin'olona fa io zavatra atao kisokisoka atao any miafinafina tsy miafina mihitsy ny anaovan'ireo dina reo fa dina atao miaraka amin'ireo mpanjaka miaraka amin'ny fokon'olona ary alefan'zareo mihitsy iantsony mihitsy aza ary raha fa vita la izy alefany any amin'ny chef de région any amin'ny chef de district any amin'ny procureur de la république amin'ny commandant groupement gendarmerie ny intismo ny tompon'andraikitra maro ohatran'izany fa na de fa fantatra zao fa tsy ara-dalàna reo dinareo mifanohitra amin'ny zon'olombelona reo dinareo dia miraviravitana moa zany ny solon-tenam-panjakana zay mahafantatra an'io zay andefasina an'io satria everin'ireo solon-tenam-panjakana reo fa tsy hovasaka an'io satria olona anarivony manao an'io ray zay satria effikasy io satria tena tsapa tokoa zany raha fa natao zany tombanetsaka amin'ny ankapobeny fa ny toerina zay nampiarinareo dinareo dia tena ny chute tena nidina tanteraka mihitsy zany ny fanaovan-keloka ka noho zany dia tsy sahy manafona an'io zany na manohitra an'io zany ny fanjakana indrindraindrindra fa raha ohatra ka de misy zanatany ireo olo-mpanjakana reo ka tsy valana amin'ireo dinareo mety ampiaranjareo ny dina io koa ka mety tsy ilevina any amin'ny kibory ka amin'ny malagasy zany tsy milevina fahasandrazana zany tsy milevina amin'ny kibory zany isan'ny farany sazy faran'izay entitra indrindra tsy midika ihany koa ve zay andriamato imbika anakileo hoe misy tsy fitokisany vahoaka ihany koa no mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana sy manao an'izay fitsaram-bahoaka amin'ny ankapobeny moa zay foana zany ny valin'ny telin'ny olona maro zay zavatra tsy secret mihitsy zany tsy zava-miafina zany fa araka nefa lazaiko teo zany noho ny fiheveran'ny fokon'olona na ty amin'ny lafiny anakiray lay hoe fitsaram-bahoaka le anakiray voalohany na ty amin'ny ty dina ty zany noho ny fiheveran'ny olona fa tsy effikasy mihitsy na satria mety hoe tsy manana moyen izy na tsy ampy zany ny fanjakana na koa zany everiny hoe noho ny fisian'ny kolokoloky sy fahafantaran'olona zany dia tsy ho voatsara araka ny tokony ho izy zany ny fandikana eloko zay everiny fa anisan'ny eloko faran'izay tena makadiry mihitsy zay ny antony anaovan'ilay dina ary tsy arefa neny amin'ny fitsarana akory la izy hoe angatahana fankatoavana na homologation fa zay izy tena fotra zany tsy fatokisana ny fanjakana amin'ny ankapobena raha fanjakana raha zahantsika eto zany mety administration générale zany satria mety hoe chef d'arrondissement zany mpanao bokinombo zany chef district zany fa taka zany koa mety gendarme zany indrindraindrindra na ny fitsaram-panjakana amin'ny ankapobeny zay ny fitsaram-bahoaka fa ty fianaky ny kolokolo ty ihany koa raha ny fianaky ny kolokolo moa zavatra tsy tako dafeniny hoe ary zavatra mamenatra mihitsy la izy raha mijery atsika zany ny statistique avoakan'ny transparency internationale isa-taona dia miaratsy foana zany ny fanaovana kolokolo eto amitsika eto zany raha jerena ny indice de perception de la corruption na ny IPC raha ny efatra da telo taona taty afara taty zany dia tena miaratso tokoa satria raha ohatra taloha tany ataotsika hoe 3,6 de fa lasa 3, de fa miamidina foana zany ny IPC dikan'izany zany zavatra miaratsika miaina ane zany zavatra zany tsy vitany hoe horizontalement dans tous les domaines dans tous les services publics no mianaka zany io fanaovana corruption io fa verticalement aussi du sommet à la base zany zavatra iarahany be sy maro matsapa zany fantatra tsara moa zany fa dia raha ny voalazan'ireo mpandimika zany indrindra fa amin'ny transparency internationale zany ny service tena voakasika an'io tena atao hoe tena farany service tena hoe tena misy an'io corruption io ny gendarmerie ny police ny fitsarana ny domaine sy ny topographie dia ny atia amin'ny vola-bako tsara-pahefana zany aty amin'ny état civil sy ny takan'izany ireo zany tena matetika fa ny mpandimika koa mahita fa dia aty amin'ny service fiscaux isan-karazany zany no anisany tena misy an'io resaka la douane koa zany raha tsy malala moa zany amin'ny ankapobeny ka io zavatra tena ho za hoe mamena fa ny tena mampalahelo ane zao hoe matetika betsaka ny kabary ny discours tena betsaka mihitsy hoe miady amin'ny kolikoly
ary indraindray anao gaga mihitsy raha mahita le kabary official zany ady atao amin'ny kolikoly nefa ny mpanaramaso de mahita fa maro am'lay olona zay mpanao kabary miady amin'ny kolikoly a de anisany mpanao kolikoly ihany koa io le filazana amin'ny matetiky filazana hoe en fait dia ce sont des pyromanes habillés en pompier zany ohatrany hoe olona voavy nandoro trano izy a de ve dia izy mamono afo ka zany hoe zany a le fitokisan'ny olona zany a le olona resaka miady amin'ny kolikoly reny tena zavatra grave satria efa fiteny le hoe l'exemple vient d'en haut nefa ohatra tsy dia tsapany vahoaka loatra fa dia tena avy aty ambony tokoa no manome ohatra tsara amin'ny atao amin'ny kolikoly fa fanohitra am'izay ary no hitany olona ohatrany farafarasy amin'ny perception-ny olona dia maro amin'izay olona iverina hoe tokony anome ohatra tsara amin'ny fitondrana mihitsy mamendra reny tena am'zany amin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny de ohatrany hoe anisan'izay mpanao kolikoly io inge za raha tena hoe te hiady amin'io tokoa ne ina mamongorana anazy io ary na ampiananana izy io marina aloha fa tsy mora ny miady amin'ny kolikoly aloha la tonga de lazaina zany satro ny azahoana hoe tena hoe performance hoe takany amin'ny pays scandinave 10 sur 10 fa misy mandeha be misy mandeha tsara izy misy mahazo résultat tsara takany ato Maurice zao ohatra na ny Rwanda ohatra nefa tany niady Rwanda na Ouganda ohatra tany afrikana zany a nefa tena tsara mihitsy zareo ny résultat azo satria tena misy fahavononana zany a am'le olona natao hiady amin'ny kolikoly amin'ny service natao hiady amin'ny kolikoly na amin'ny fitondrana io nge efa misy voalazan'ny article 183.2 amin'ny code pénal zao misy lalana vaovao moa mikasika le ady amin'ny kolikoly zao amin'ny atao hoe enrichissement illicite zany hoe zany a voalazan'io lalana io fa de hoe tout agent public ou détenteur zany a d'autorité publique qui n'arrive pas à prouver l'origine licite de l'augmentation substantielle de son patrimoine dia eloka zay zany hoe zany a raha misy zany olo mpanjakana tsy mahaprofo avy taiza no faviany ara-dalàna ny fisondrotany ny arenany zavatra azo atao nge manamarina an'izany aona moa za zao ny karamako ataoko hoe tsotsotra hoe ny karamako zany ataontsika hoe firy moa zany hoe 5 millions de francs ohatra 5 millions de francs zany a isam-bola ny karamako nefa anatin'ny ray taona roa taona manana villa lehibe anankiroa manana tômobily tsara tare haut de gamme anankiroa na anankitelo ny zanako mandeha any amin'ny école française na amin'ny école anglaise za manao vacances fa miexagéré ngamba zany manao vacances any velany lava ahoana moa tsy afantaranao fa de hoe vola tsy mazava zany satria raha jerenao fidiram-bola koa fidiram-bola ny vady koa fantatrao tsara nge hoe avaiza ny fidiram-bola fa ny tena marina ohatrany mbola tsy dia misy fahavononana loatra hiady amin'ny kolikoly ary indrindra ahoana moa zany depuis 2004 nge novoan'ny lalàna mikasika ady amin'ny kolikoly io e mbola misy tompona andraikitra dia mandatsotro zao tsy hanao déclaration de patrimoine zay voalazana lalàna fa tsy maintsy atao kanefa tsy misy fanenjehana mandraka zao de mbola manao sensibilisation aloha mbola sensibilisation depuis 2004 ny fahavononana mihitsy zany tena tsy ampy ka arak'izay miteninao zay hoe tsy ny rafitra akory ny tsy misy raha ny resaka ady amin'ny kolikoly ka tantandalàna ary vetsika raha ohatra ka zay resaka kolikoly zay fotony satria misy lalàna eto amintsika tsara gaba aloha dia omena tsara aloha mena mazava tsara aloha ny atao hoe définition-na hoe ina tantandalàna mba hoe mba mitovy ny exception commune mba mitovitovy zany fahitatsika zany ny atao hoe tandalàna nge de araka voalazan'ny savaranon'ando moa zany ny préambule ny constitution dia laza mazava izy fa de hoe ny atao hoe fanjakana tandalàna dia fanjakana zay misy ny mpitondra sy ny entina dia manaiky eo ambany fifehezan'ny lalàna de eo anatin'ny fanaraha-maso ny fitsarana maleo tena aveliko indray na ny mpitondra na ny entina dia ambany ny fanarahan'ny lalàna de eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana maleo tena koa raha famerika fatanina amiko anao zany raha matotale de oza hoe moa ve araka ny zavatra hitatsika ny mpitondra sy ny vahoaka entina de tena manaiky tokoa ve o ambanin'ny lalàna ary tena misy tokoa ve ny fanaraha-maso ary indrindraindrindra tena maleo tena tokoa ve ny fitsarana eto amintsika raha voahaja reo fepetrareo de misy ny fanjakana tandalàna fa raha ohatra tena hoe amin'ny fiainana andavanandro araka ny hitatsika misy tsy voahaja reo de mbola tsy tonga lafatra zany mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany ny atao hoe fanjakana tandalàna jereo tsara ny hoe amin'ny lalàna rehetra zay misy ve tena manaja ny lalàna tokoa ve ny mpitondra manaja ny lalàna tokoa ve ny entina za tsy teny zavatra maro fa
anjaratsika fotsiny mijery ohatra hoe efa ndresika za to zany a le article 183.2 ny code pénal am'le miresaka am'le hoe fampiarana ny lalàna am'le hoe enrichissement illicite fandresako iny fa niteny amikasika an'le hoe fanaovana déclaration de patrimoine fandresako iny jeritsika ihany koa ohatra zany kasika ny fampiarana ny article 54 ny constitution amin'ny nomination du premier ministre asa manahona ny fahitatsika an'izany raha mikasika ny article 71 sy 72 de la lampanorenana zay milaza fa ny solombavam-bahoaka na ny sénateur dia parlementaire zany dia tsy tokony hiala amin'ny groupe parlementaire zay nisy azy a tamin'ny nalany azy a tamin'ny fotoana ny fidianana azy fa raha miala am'izany izy a dia azo esorina azon'ilay parti na lay vondrona nametraka azy a ho fidina tena voarika ve zany rehetra zany tokony zany am'izany zany de hoe moa ve na ny mpitondra na ny mpitsara tena manaja tokoa ve ny fisin'ny faleovan-tenany zany fitsarana zany tsy misy ve ny intervention tsy misy ve ny teritery zany rehetra zany zany a aleo za tsy anome ny valiteny fa ianareo sy ny mpiaino ny intizy ny émission ambaro ihany zany a no anome valiny satria reo olona reo zany a dia miaina tsara any amin'ny fokon'olona siny amin'ny fitoram-panjakana mafandra tsara inona ny zava-misy a ito amin'ny tany sy amin'ny fanjakana raha am'izany fanarahan-dalàna zany no resahana karaha zay ny fandeha ny maninona nonona foana zany le hoe tandalàna démocratie miady amin'ny kolokolo aka tsy maintsy tenenina ka aona kosa no tsy tenenina moa zany ataonaona moa zany ny lalàna efa milaza zao fa tsy maintsy atao ny démocratie tsy maintsy atao zany tsy maintsy ajaina ny fanjakana tandalàna tsy maintsy miady amin'ny kolokolo de anao ve ilaza hoe zatsy anao an'izany tsy maintsy tenenina zany amin'ny kabary hafa ny asa hafa tsy tokony ho samihafa zany tsy tokony samihafa zany fa io fotsiny lazako aminareo zany a io a matoa tany andafy amin'ny tany mandroso any de tena misy tokoa zany ny fitsarana maleo tena mampiatra démocratie tokoa zany ny mpitondra mety misy tokoa aloha zany mpitondra sasasasany mety terem-pana de aminahim-pony amin'ny sitrapony a no anajany ny démocratie sy ny tanytandalàna sy ny ady amin'iny ty izy moa amin'ny kolikoly fa amin'ny ankapobeny satria matanjaka ny rafitra zay manara-maso ny fampiarana ireo zavatra reo itontsika fotsiny ohatra misy ny aminatin'ny constitution ny possibilité ny hoe fisily ny commission d'enquête parlementaire manara-maso ny asa ataon'ny fitondrana mpanatanteraka ary raha ohatra ka dia hoe misy zavatra tokony adiadina de miditra antsehatra io commission d'enquête parlementaire io mba impiry moa ny asa io commission d'enquête parlementaire io fantatsika tsara ny trafic isan-karaza ito amitsika eto trafic arivato na tortue zany na volamena zany ny azo sarobidy sy nisan-karazany mba impiry moa zany ny hitantsehatra io commission d'enquête parlementaire io marobe zany a ny verina hoe amin'ireny fifidianana reny zay verina fa dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany ny fifidianana marobe zay verina fa tsy mianatra tokony ho izy ny resaka démocratie fa mba impiry moa zany mba niditra antsehatra io commission d'enquête parlementaire io maro ny fanomezantsiny amin'ny hoe tsy maleo tena ny fitsarana fa misy teritery mba impiry mba miditra antsehatra io commission parlementaire d'enquête io tokony am'izany zany a matoa zany amin'ny tany mandroso any mahomby zany ia ny fanaraha-maso ny fampiarana ny démocratie tany tandalàna sy ny ady amin'ny kolikoly a satria ny société civile matanjaka fiarahamony pirenena matanjaka de manara-maso a manadiady a anisan'izany ny presse d'investigation zany a ary matahotro ny mpitondra satria raha ohatra ka dia tsy manaraka zay tena tokony ataony am'le hoe éthique politique dia andrasan'ny olo izy any amin'ny fifidianana fa hitontsika eto hoe tsy ohatran'izany voalohany aloha misy tokoa société civile manao ny asany any amin'ny fiarahamony pirenena zany a tokony organiser tsara mirahina tsara misy solidarité tsara zany a dia manery ny fitondrana fitsarana fa raha tsy zany io a tsy andeha ho azy zany satria araka filazana zany hoe on ne coupe pas la branche sur laquelle on s'assoit tsy misy olo anapaka ny azo zay hipetrahany raha anao manantena fotsiny hoe ny mpitondra tonga de illimité fotsiny avy hatrany izy a ny fahefany dia sarotra ihany ny anantenan'izany a tena avy hatrany zany izy de hoe illimité fotsiny avy hatrany ny fidiram-bola ao aminy sarotra ihany zany zavatra zany fa anisan'izany ohatra zany hoe tomitsito mbola tsy misy zao ohatra
ny resaka hoe lalàna lay mametra ny mikasika ny campagne électorale fa zay manambola ihany zany a de fa mividy olona de moramora olany ary mampalahelo ary ny atahorana ary satra moa ny manao affirmation raha tsy manana profo ny tena fa de hoe ahoana moa ny everanao hoe raha olona zany eo amin'ny fitondrana izy a manao raha manao mangalatra manao kolikoly mazava azy raha fa aveo manambola izy a moramora ho azy zany a ho voafidy satria ny fifidiana eto amintsika de tena fifidianan'olona mihitsy zay manana moyen ihany no tafita ka no zany mbola bedabe no atao fa ho za hoe tokony ny société civile zany a tena conscient tsara izy amin'ny anjara asa zay tokony ataony a tokony tonga saina tsara zany a ny fiarahamon'ny pirenena ary mirehina fa tsy misaratsaraka ary mba isamby zany miady fa mba misy tikely koa eo anatin'ny fiarahamoniny ka noho zany mbola lavitra niezaka fa zany por tsy atao akivy zany fa tsy maintsy manantena ihany fa zay tena tonga saina dia manao zay mba tonga avany sasany saina ihany koa ny teny anao to hoe fitsarana mahaleo tena eo amin'ny resaka amin'ny tontolon'ny fitsarantsika ny resaka eto hoe tatoato izy a rehefoana ny resaka fitsarana ary zany midika inony zay voalohany aloha dia raha fa resaka fitsarana no resana zany a matoa zany rehefoana fitsarana zany a dia maro a na ny zavatra mety atonga hady na ny fandikan-dalàna no zany tsy maintsy miafara amin'ny fitsarana ihany le raharaha ka raha ohatra hoe re izy zany a satria maro ny zavatra zay relevé amin'ny compétenceny a maro ny tranga zay miseho kanefa ihany koa zany a mety misy ihany koa zany a na ny olona satria makasitraka ny ataon'ny fitsarana izy a de mba teny betsaka izy a na koa zany a satria manakina ny asa fitsarana izy a de tenenina betsaka le izy ka io na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy zany a dia tenena foana ny fitsarana fa zavatra tiako tenenina fotsiny ho za hoe io a tsy maintsy fitsarana maleo tena ihany no mba afaka ianteheratsika na mba isin'ny démocratie eto amintsika démocratie lazako zany mikasika resaka fifidianana sisy karazany na mikasika ny hoe mampiatra tena lalàna tena velona mba ampiarina na ny ady atao amin'ny kolikoly na ny fiarovana ny zon'olombelona kanefa ny na eo ary ny fitakitsika mba hoe tena hoe tokony aleo tena tokoa zany ny mpitsara tsy misy olona kosa anaiky fitsarana maleo tena kanefa ny fitsarana tsy madio fitsarana sanatry ny vava ladiny lela anjakany ny fanaovana kolikoly ka raha mitaky atsika hoe fitsarana maleo tena tsy maintsy miaraka ihany koa zany a amin'ny fitakina miady atao amin'ny kolikoly ao anatin'ny ny fitsarana sy eo amin'ny mpitsara kanefa koa tsy aomby mihitsy atsika raha ohatra hoe anao ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana kanefany a tsy misy ady amin'ny kolikoly a amin'ny sehitra sasany tsy maintsy miaraka io zany hoe zany a sur le plan zany général zany a de hoe amin'ny service rehetra tokony misy politique générale zany a miady atao amin'ny kolikoly a takan'izany ihany koa zany a afa lazaiko teo hoe horizontalement sy verticalement atrany amin'ny ambony tokony anome ohatra zany a iadivana kolikoly a any amin'ny faratapony amin'ny fitondrana any a sy ny miambaratonga rehetra fa raha ohatra io anivon'ny fitsarana fotsiny no atao ny ady amin'ny kolikoly tsy andraitra mihitsy zany ahoana moa no everiny olona hoe hitako zao ny olona mitovy amiko manakarena be mahazo zao a nefa za zany de tsy mba mahazo an'io nefa tendansy misy mahaolombelona dia samy mba te hiadakadana mba samy mba te azo arena mba tontontolony eo daholo fa raha ny sasany mahazo a ny sasany zany tsy mahazo a satria avela manao ny adalany a tsy possible zany fa tsy maintsy tena sur le plan politique général mihitsy zany ny ady atao amin'ny kolikoly a zay vao tena mandaitra ny ady atao amin'ny kolikoly a eo anivon'ny fitsarana no izy atsika ny resadresaka ihany andriamatombyka anakilea nisy lay boky ny soratanao faraparan'iny ny votoato ny makasika an'izay lay namba fatarina ihany eny tompoko fampisaina fotsiny amo fa nisy boky moa fa ny soratako kasika ny fokon'olona sy ny dina sy tena resaka dina tsika atao misy koa fa ndresako zany mikasiky ny déontologie et responsabilité des magistrats Madagascar sy tena resaka fitsarana atsika de ny farany teo lazainareo moa zany sy navoako tany amin'ny édition l'Harmattan de Paris zany mikasika ny hoe la réconciliation nationale à Madagascar perspective complexe et difficile zany a tena mikasika ny tena fampiavana pirenena satria eto amintsika eto ane anisany mahatonga le fahantrana dia noho tsy famarina toerana ny fitondrana fa isaka miatsara zany a ny taux de croissance a dia avy ny fanonganam-panjakana isaka miatsara takan'izany zavatra mbola tsara ngeny ny toedrarany tamin'ny 72 tamin'ny président Tsiranany miatsara ne ny inty izy ny taux de croissance efa nahatratra tany amin'ny
80% tamin'ny androndratsiraka taty tamin'ny 90 ary efa nanakaiko convertible mihitsy aza ny fra malgasy efa niatsara koa ne ny fandehan'ny économie taty tamin'ny 2001 takan'izany koa fa niatsara koa ne ny fandehanan-draharaha taty tamin'ny 2007-2008 fa à chaque fois zany fa miatsara zany ny économia de avy zany nikorotana dia zany rehetra zany tarika ny tsy fahatokisan'ny tsy vitany hoe rehempamatry vola fotsiny fa ireo opérateur économique ihany koa na ito atoerana zany a na anivelany miteraka misaboritaka be zany de miatonga ny fahantrana ka zany rehetrrehetra zany de mitaky fampiavana-pirenena fa fampiavana-pirenena io nefa zavatra tenenina-mbava matetika fotsiny fa matetika indraindray no hoan'ny sasany eo amin'ny amolotra fotsiny fa tsy misy mitsy finiavana anao zany fampiavana-pirenena izany otra fotsiny mba fampisaivako aminareo sy amin'ny mpiaino rehetra zany a azadino fa tamin'ny 2002 reny tamin'ny rosy 2 raha nitranga reny korontana reny dia nitsangana ny comité relation nationale ny professeur Zafy Albert sy ny namany dia hoe aleo ampiavana fa tena zava-doza ity sao de metonga eto ny ady atrano tena zava-doza ty maro no laza hoe tsy laina zany fampiavana-pirenena izany fa ray ihany malagasy tsy nisy ady teto Madagasikara ray fiaviana ny malagasy tsy laina zany fampiavana-pirenena zany fa andanin'andro zany kanefany a taty orina raha fa voakasika le olo ampiteny an'izany no voakasika ny tombotsony dia reny olona lazy hoe tsy ilaina fampiavana-pirenena indray de tena dradradrady hoe tena ataovy malaky fampiavana-pirenena fa tena ilaina izany lafindray zay kanefa matetika tsika moa zany raha fa resaka fampiavana-pirenena io ohatrany hoe everitsika hoe fampiavana ara-politika ihany hoe fampiavanana nohon'ny crise politika fa nécessité to amintsika tito tsy zay ihany ange fampiavanany fa tsy mety alalinina fa azadino a fa isaka misy reny crise politika reny dia maro ny resaka mandeha dia anisan'izany fitakina lalam-panorenana hoe atao fédéraliste atao province autonome atao état unitaire ray zay dia anisan'ny tafiditra anatin'ireny koa zany a resaka fa ady fa manangasanga zany resana foana zany ady ara-poko tenenina foana zany hoe tsy fitovizana ny inty tsy fisian'ny équilibre régional tiako lazana am'izany zany a tsy resaka hoe le crise politika ihany tokony anaovana fampiavana amireo mpitondra sy mpanao politika fa misy ihany koa zany tokony mandeha lalindalina kokoa zany atsika am'izay lafin'izay misy ny fampiavanana ara-tantara tokony atao satria azadino fa teto amintsika teto zany moa zava-misy eran-tany zany sy teto amintsika ihany dia nisy niady nataon'ny fanjakana samy fanjakana teto amintsika teto ary raha fa miady zany miady tsy fa nosy menaka araka ny fitenena zany a dia tena hady tokoa dia tena misy faty mikararana misy fanandevozana misy fampijaliana misy zavatra maro be ohatran'izany tamin'ny ady nisy tamin'ny fanjakana samy fanjakana teto Madagasikara ary mbola misy farasisa reo ady reo ka matonga mandrika kehitriny raha fa tonga ny crise reny a dia sady fototro le crise zany a anisany fototro le crise zany a ny ady ara-tantara sady koa zany a conséquence-ny le crise lafin'iray zay lafiny fandray am'izay ihany zany dia fampiavanana ara-poko satria zany lo mahavoatsika manko matetika zany a ohatrany somary ohatrany amin'ny culture atsika le hoe fiatsaram-belatsy zay ihany fantatra zao fa i problème ara-poko zavatra misy io kanefany a mikipy maso afepenina tsy manana fasahina tsy manana korada atsika mahitsakazam-bolona tabatra za mietrehetry hoe raha fa zava-misy io a aleo atrehana de ho jerena hoe ina ny fanafodiny mba tsy tenenina mitsony mba tsy foana zany lany ny olona efa mandroso any amvelany ihany mba hoe mitady ny fampandrosoana ara-scientifique ara-économique atsika mbola resaka ara-poko ihany mbola lany andro satria manindra zay tsy mana fasahina hijeriny zava-misy de hijeriny fanafodiny zay zay donc fampiavanana zany fandraindray amin'ny ara-tantara kasika ny ara-poko zay io a raha fa miresaka ara-poko io hoe maro be ny resaka amin'iny fa fandraindray amin'ny koa zany a ny fampiavanana ara-sosialy mo filazako an'izany azadiny fa tamin'ny tantara dia misy ny resaka fa nandevozana teto Madagasikara ary tamin'ny fanjakana madinidinika maro zay nisy teto zany a dia nisy an'io daholo tamin'ny faritra rehetra nisy teto Madagasikara nisy ny andrina nisy ny ataontsika hoe ny reto Antananarivo ataontsika hoe niovany filazana azy ny olona homme libre misy ny tena hoe andevo zany ohatra tsy mamparary olona miteny an'izany nefa zavatra misy zao nefa tsy sahatrehana azadiny fa noho ny ady nisy teto a na noho ny fividianan'olona avy tany ivelany tany ny traite négrière
nanony antony maro hoe tsy nalotrosa sy zavatra marobe ohatran'izany a nisy fanandevozana ary nareo raha matena manadiady misy ny boky soratan'ery Rakotignas ery ancien recteur Radioson François sy ny ohatran'izany a Juliette Ratsimandrava sy boky nosorata am'zareo mikasika ny fanandevozana io fa raha misy fanadiadina natao zany a tany 1860 tany sy tany amin'ny 1895 raha teto imerina no resahana zany a satria moa tena misy boky maro zany fa zavatra voasoratra dia mihoatra ny olona zay tsy andevo a nisy ny olona andevo ary zany rehetrarehetra zany a mbola misy sekely misy farasisa mandraka amin'ny andro iainantsika zao mbola misy ny fanilikilihana mbola misy teny fatrabrabiana fahasamihafa mbola reo olona reo mba fantatsika hoe aiza ny faritry iainany fantatsika am'izao fa na lafiny fianarana na lafiny asa na lafiny toetsaina mbola mitoetra io zavatra io ka raha ohatra maritra zany hoe fanadiadina milaza hoe mihoatra ny olona tsy andevo ny taranaka andevo dia every fa bomba retardement zany raha ndre andro any ka mipoka zany de ahoana tsy aleva hoe ekena fa misy le zavatra dia atao ambony latabatra de nihina hoe inona ny tokony atao zany a mba hiadivina am'izany mba ahafahany manosiko satria tsika hoa tokony hijery lavidavitra koa hoe inona ny zavatra tokony mba itovizatsika amin'ny firenena hafa hoe mifampandrosoana fifananany arotokarena fa tsy olany andro amin'ny zavatra ohatran'izany foana zavatra tantara ohatran'izany foana zany no ananatsika eto ary zany raha milaza zany resaka fanandevozana azadiny fa mbola misy ne any am'foa ady tsy ady isapoky io indraindray manao mbola misy io ary tena mitarika tsy fakazahoana sy von'olona mihitsy ka oza hoe zay zany refa lafiny farany tiako resana zany a dia fampiavana ara-toekarena satria io le déséquilibre régional le tsy fisiny décentralisation fa mbola misy fatra ohatra mbola tsy narovin'Andriamanitra mihitsy mialangy ianao eto Antananarivo tsy lavitra akory de fa hitanao ny différence fa tena tsy mandeha atsika moka matetiky mitritra hoe niany province tsy ana province fotsiny kory fa na eto akaiky ny Tananarivo zay tena mahita an'izany hoe déséquilibre zany ary ny tena loza tena fa misy zany a maro zany ny olona zay mieritreritra fa de hoe ireo mpandraraha ara-toekarenareo anisan'ny mpanagetra atsika anisan'ny mpangalatra amitsika nefa reo olona reny no mba hianteratsika zany a mba ampiroborobo ny toekarena ka tokony ho isy zany a ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy am'ireo opérateur économique reo satria namontonga zany satria misy mieritreritra hoe reo olona reo nangalatra nanodikony volam-panjakana tsy nandony privatisation nanao affaire tany amin'iny izy tsy nandoa impôt tsy nandoa douane nandodikony volam-panjakana de nanankarena be izy a raha fa nanankarena izy a dia qui a l'avoir a le pouvoir koa zany tokony mifanjakana izy ka io zany tokony tadiavina koa ny hevitra fa tokony isy ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy amin'ny opérateur économique satria tandrehetra zay mandroso a tsy mety miankina amin'ny opérateur économique ny opérateur économique anisany mandray andraikitra betsaka amin'ny fampandrosoana ka noho zany tsy mety ny hoe isinony tsy fifampitokisana sy ny ady a sy ny soketa isan-karazany a amin'ny vahoaka sy amin'ny opérateur économique fa tokony hiaraka misalaha zany a ny opérateur économique sy ny vahoaka tena avitan'ilay fampiavanana ve zany io rafitra ho atsangany io ny FFM tlan-kevitra ny fampiavanana mala fanontanina goavana zay apetraka anao zay satria nisy tokoa moa zany ny lalàna ary ny tena neta anatin'ny ny comité d'expert nanao ny avant projet de loi nga resahana azy dia araka ny fantatsika moa zany tsara ihany mampafantatra zany be sy ny maro fa dia voalazan'io lalàna io a 3 kiambana amin'ny filakevitra fampiavana malagasy vaovao ary amin'io 3 io zany a ny 1/3 ny ampatelony zany ny raiky ambin'ny folo zany a dia tendren'ny filohan'ny république dia voalaza koa zany amin'ny lalàna io fa ny filohan'ny république no maka décret zany a manangana comité de sélection mba ifantinana anendrena lay 2/3 hafa lay 2 zany dia andro vitsivitsy zay a de fa voatendry re olona zay andrafitra ny comité de sélection io ka njaratsika ny mieritreritra hoe moa ve zay firafitry ny lalàna zay ve firafitry fotsiny aloha zany a dia mety atongavina tokoa ve am'izay fampiavanana maro lafo zay moa ve le olona zay voafidy na ny olona hotendreny filohan'ny république na olona zay hotendreny ny comité national de sélection zay napetraky président de république io a moa ve re olona reo zany tena hanana tokoa zany a ny fahatsapana
no hoe zao ny problema misy am'ty fampiavana-pirenena ty zao ny tokony atao efa nisy ake ny filakevitry fampiavana-pirenena zay tapitry tamin'ny mois de mars teo zany efa retaona zay no fa tapitry ny fiasany saingy miasa ihany izy nao ny nandray anjara tamin'ny amnistie nandray anjara tamin'ny fanadiadina saingy ny fampiavana politika de tsy vitany ohatra hoe nampiona reo filoham-pirenena zay niadiady teny tsy vita zay ny conférence nationale tsy vitany fa ny FFKM zany nanao azy a nefa voalaza mazava tsara ny andiny ny fahavalo ambelopolo ambozato article 168 ny lanam-panondrenana fa tokony ny filan-kevitry fampiavana-pirenena manao an'izany dikan'izany zany a zava-dehibe mihitsy a ny rafitra sy ny olona zay ao anatin'ny rafitra io a mba avita zany fampiavana-pirenena tsy maintsy olona toteny amin'ny tany amamonina tsy maintsy olona matakatra tsara zany problema misy zany tsy maintsy olona zay tena hoe manana ny ora manana ny charisme fa ataonao ahoana moa ampiona reo filoham-pirenena taloha reo raha ohatra ka anao tsy ananana maso akory raha ohatra tsy heveriny hoe toteny ianao donc zany rehetrehitra zany a dia koa tokony olona manana neutralité tsy miandany fa raha ohatra hoe leveliny olona hoe miandany amin'ny filoham-pirenena ato miandany amin'ny tompo politika ato no mety tsy ho toteny zany izy ka tokony zay olona manana neutralité zay tokony tandremana tsara mihitsy amin'ny fifantenana olona zay mandrafitra ny filakevitry fampiavana-pirenena io a fa tsy olona andeha karanondranony a na hoe ilampy amin'ny fanjakana na hoe ilampy amin'ny mpanohitra fa tsy maintsy olona manana zay neutralité zay a matratra tsara mazava-dehibe a na fampiavana politika zany a ara-tantara ara-sosialy a na ara-ekonomika isaorananao ny vahiny teto amin'ny fandarana tam'izao atoandro zao andriamato imbika anakile am'tinana n'izay resadresaka nataontsika teto zay mpisaotranareo zay ny eny koa zany manaraka ny émission ambarao teo fa everiko fa dia ino moa zany ataovy ohatrany voankazo anala ihany ny mamy atelo na ny mangidy dia arorao fa raha misy disy ny teniko zany a mba niteniko no ario fa tsy nitenako tompoko ia misaotra tompoko mametraka ny mandrapitafa amin'ny fandarantsika manaraka andeha ary tompoko lahy sy tompoko vavy